Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerahavantsika riavaka malalatra trity alatsinainy fa 12 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Levitikosy toko fa 1:20, Levitikosy toko fa 1:20, andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Levitikosy toko fa 1:20, andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy no mofinaina ao antsika riavako. Amin'an'i Jesosy, aoka tsy hanambady izay vehivavy mpitsangajanga ka voaloto izy, ary aoka tsy hanambady vehivavy izay efa nisaorany lahy, fa masina ho an'Andriamanitra ny mpisorona. Dia masino izy fa ny hanin'Andriamanitra ao no ateriny, ho masina aminao izy fa masina ao Jehova izay manamasina anareo. Ary raha ny zanaka vavy mpisorona mandoto ny tenany amin'ny fitsangajangana dia efa manamavo ny rain'izy ka hodorana amin'ny afo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Lalàna na fomba fisipika mikasika ny mpisorona manokana ity Levitikosy toko fa 1:20 ity riavako. Ny Levitikosy mazava ho azy dia texte sacerdotaly, izany hoe miresaka momba ny fisoronana, manao zava-dehibe ny fisoronana, manao zava-dehibe ilay fanomponan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana ny sorona, fanao zava-dehibe ireo fombafomba maro samihafa ao anatin'ny fitaovavahana sy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ny 17 dia afatrafatra momba ny fanambadian'ny mpisorona, hoe ny mpisorona dia tokony ho tsy manambady vehivavy efa nisaorana na vehivavy mpitsangajanga. Zay no asehon'ny Levitikosy eto. Ary koa ny zanaky ny mpisorona koa dia tsy tokony ho mijangajanga. Toa ka jerena zany dia miresaka lafin-javatra manokana zany, sarotiny zany Andriamanitra amin'ny fahamasinana amin'ny lafiny ataontsika hoe amin'ny etikany kristianina. Raha ohatra ka jerena aty amin'ny testamenta vaovao, mazava ho azy efa niresahantsika teto fa ny kristianina rehetra ato amin'ny soratra masina no mpisorona, ao amin'ny protestanta no mpisorona, ny kristianina rehetra no mpisorona satria ny kristianina dia ny dia amintsika protestanta dia fanjakam-pisorona. Dia eto zany dia saro-piaro amin'ny fahamasinana ny tsirairay, fahamasinana ny isam-batan'olona Andriamanitra. Saro-piaro mihitsy ao anatin'ny antsointsika hoe fahamasinana ny mpino tsirairay sy ny fahamasinana ny tokantranon'ny mpino Andriamanitra. Ina no hevitra anrehetrany amin'ny soratra masina mantsy dia amin'ny soratra masin'ny testamenta taloha dia ny fototra farany kely indrindra firenena ny firenena dia ny ankohonana zany, tsy ny isam-batan'olona akory. Itsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny hoe inona moa no atao hoe firenena. Ny atao hoe firenena na inona no atao hoe fiangonana koa aza, hoe inona atao hoe firenena dia zao fiombonan'ny olona tsirairay maromaro miara-monina, miaraka manana soa iombonana, mijery soa iombonana, manana kolotsaina iombonana, zay no atao hoe firenena. Misy mpiombono, misy zavatra iraisana, tsirairay zany manana zay maha izy azy mitambatra. Fa amin'ny soratra masina kosa ny testamenta taloha dia tsy zay. Ny fiangonana na zay sady firenena ihany amin'ny testamenta taloha dia ny singa farany ambany dia ny ankohonana na ny tokantrano tsirairay. Ary io tokantrano tsirairay io dia tahaka ny fiangonana kely izay itezana, hanaovana fanabeazana ny tsirairay avy. Ary dia ny tokantrano tsirairay zany dia natao hanabe sy hitaiza ary manana izay maha izy azy mivohy soatoavina mazava izay hifandovana mihitsy ary. Ohatra hoe taranaka ity dia tranon'ny Zebedio, ity dia tranon'ny ohatra hoe ity dia tranon'ny Ezekela ohatra. Zany hoe efa samy manana izay maha izy azy ny tokantrano tsirairay avy.
ary eo anatin'ny tokantrano tsiray no alajana ianarana ifampifehezana momba ny fahamasinan'Andriamanitra. Avako amin'ity boky Levitikos ity zany dia Andriamanitra mitaky fahamasinana amin'ny tsirairay, mitaky fahamasinana amin'ny fiaina tokantrano tsirairay. Raha jerentsika ty amin'ny testamenta vaovao fa tsy ajanontsika eo amin'ny hoe mpisorony Levitikos ihany, fa misoratra masina ny testamenta vaovao ary amin'ny lafiny mihitsy taontsika hoe amin'ny fomba fijery protestanta hoe ny tokantrano tsirairay dia tokantrano zay anabeazana mpino amolavolana mpino. Io antony io ange no mahatonga ny hoe sarotiny ny fiangonana ka mitondra ny fanambadiana ho amasin'Andriamanitra. Ina moa ny dikany hoe hoentina ho amasin'Andriamanitra ny tokantrano. Ny dikany hoe hoentina ho amasin'Andriamanitra ny tokantrano dia atokana ho an'Andriamanitra ilay tokantrano. Atokana ho fitaovana ho fiasana ho am-pelatanan'Andriamanitra. Lay tokantrano dikany teny hoe fanamasinana am'izay fotoana zay dia fanokanana lay tokantrano, lay olona ao anatin'lay tokantrano. Mba le ho tokantrano zay honenan'Andriamanitra le tokantrano. Marina fa rehefa miteny hoe fanamasinana tokantrano tsika dia tsy lay tokantrano rafitra loatra lay tokantrano institution, fa ilay olona ao anatiny mihitsy no mandray an' Jesoa ka manaiky anompo an' Jesoa, ka lay tokantrano dia anjary fiasana eo am-pelatanan'ny tompo hitaizanany fahamasinan'Andriamanitra. Lay tokantrano dia anjary tokantrano hanjakan'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa mitondra lay tokantrano eo anoloanan'ny altara ny mpivady dia manao voady izy, manao voady tsotra kely mihitsy. Misy fanontaniana roa apetraky misy karazana voady anankiroa ataon'ny mpivady zany eo anoloanany altara masina io misy voady anankiroa. Voady voalohany dia lay fanontaniana telo apetraky ny mpitandrina na ny pretra na ny presbitera. Tsy tena mitovy moa izy ho an'ny katolika sy ny protestanta. Tsy tena mitovy ny isany fa mifanakaiky be ihany, ny votoatiny de mitovy tsy de mifanalavitra loatra. Na de hoe tsy sakramenta ary amin'ny protestanta ny fanambadiana ary na de sakramenta ary ny fanambadiana amin'ny katolika dia ny votoatiny teolojia renany de tsy mifanalavitra loatra, ny tika dia mifanakaiky be ihany. Metraka fanontaniana voalohany ny mpitandrina ohatra raha tia mijanona ty amin'ny tokotanin'ny FJKM itsika de mametraka fanontaniana telo mazava tsara izy. Io dia mazava io hoe ny tokantrano ho amasinina, tokantrano masina eo anatrehan'Andriamanitra de zao ono a ianao ve raha anina manaiky eto anatrehan'Andriamanitra fa hitolito ny vadinao. De mamaly le olona hoe eny tompoko, ary ianao ve manaiky, anareo roa ve manaiky fa hanaraka zay lazain'ny tenin'Andriamanitra mombana toe fanambadiana kristiana. De mamaly anao hoe eny tompoko. Ary ianao ve nareo ve manaiky hitaiza zay ho zanakareo, eo lay hoe fahamasinana, hitaiza zay ho zanakareo amin'ny fitiavana, amin'ny fahendrena, mba hahatonga ny zanakareo ratsorina, mba hahatonga ny zanakareo ho kristiana. Satria ny zanaky ny kristiana de tokony ho kristiana. Zay ny dikany fanekena io fanontaniana telo io. Io fanontaniana telo io zany dia handraikitra ataon'izy roa eo anatrehan'ny fiangonana. Zay io. Io fanontaniana telo io dia raha tsorina de zao hoe ry fiangonana afaka mijery tsara ianareo fa ity olona ity ny vadiko. Zay ny dikan'io fanontaniana io. Ary afaka mijery tsara ianareo fa ny tokantranonay de tokantrano kristiana. Afaka mijery ianareo fa zao ny zanakay dia ho tonga kristiana. Zay ny dikan'ilay fanontaniana telo voalohany io. Zay lay fahamasinana lay tokantrano. Izay azo tarafina amin'ity Levitikos ity, fahamasinana lay tokantrano dia mamolavola taranaka kristiana. Raha ohatra ka mivavahana silamo de sarotra mihitsy, tsy hisy mihitsy zany hoe zanaka silamo ka tsy ho silamo. Sarotra be tsy hisy an'izany fa ny zanaky ny silamo tsy maintsy silamo. Fa ny zanaky ny kristiana ndraindray maberitreritra. Fa misy tokantrano kristiana manao voady eo anatrehan'Andriamanitra izy mivady. Alohan'ny amin'ny fanambadiana hoe zay de hitaiza ny zanakay ho tonga kristiana, hampianatra azy amin'ny fahendrena ho tonga kristiana. Saingy zao betsaka ny tsy tonga any, betsaka ny tokantrano kristiana na betsaka ny mpivady kristiana tsy mahatondra ny zanany any am-piangonana nefa nanao voady teo anatrehan'ny fiangonana hoe zay de hitaiza ny zanakay ho tonga kristiana.
fa be deabe ny tsy misy arany sasany tsy miditra am-piangonana, misy tsy vita batisa akory, misy tsy nanao sekoly misy tsy mpikambana anaty sampana, ary misy ara moa de lasa tsy mino mihitsy zanatria, ary misy ara manenjika fiangonana mihitsy nefa tokantrano kristianina misy zavatra tsy voataiza, misy zavatra tsy vita, misy zavatra tokony ho eritreretiny lay mpivady, satria raha amy silamo andra sadysika teo de sarotra mihitsy amy silamo zany hoe tokantrano silamo ka tsy ho silamo lay zaza, tsisy an'zany amy silamo, manaraka ny finoana raha lehilahy moa za mazava ho azy, tsy maintsy manaraka ny finoan-drahiny izy, ary eto an'ny jiosy koa de sarotra be koa zany, eto zao moa teneny manao hoe raha mijangajanga lay vavy kely de zao tory izy, zany hoe tena mana fahefana mihitsy ny ray aman-dreny hamerina anjana eo amin'ny lalana tena izy. Ny kristianina moa malaladalaka izay de satria famindram-po Andriamanitra de ndraindray lasa takona lay fahamasin'Andriamanitra ka de manjary tsy mianatra sekoly alahady ny ankizy, ndraindray tsy amaivanina lay tsy mianatra katesizy sy ny tahaka izany tsy hita any am-piangonana, nefa nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra, nanao voady izay de hitaizany zanakay ho tonga kristianina. Dia ahoana moa no hamasina zay ny dikany hoe fanamasinana tokantrano, satria mamolavola ankizy ho amy fahamasinan'Andriamanitra. Otrika hoe zay le tapany voalohany, zay ny dikan'io fanontaniana telo voalohany io, ary raha manaraka tsara de isika de zao ny andraikitry ny vady ao anatrehan'ny fiangonana ny lasa aloha noho ny andraikitry izy mivady mifanaiky rehefa avy eo. Zany hoe lay adidiny amin'ny fiangonana aloha ny lasa aloha hoe taizany zanakay zahay, izay de tokantrano kristianina, rehefa tokantrano kristianina de tokantrano miangona zany, tokantrano manao adidy zany, manao adidy amy lafiny hoe asa hitanao eny anivon'ny fiarahamonina eny tokantrano modely alay tahaka, dia io antony io no mahatonga ny fiangonana afaka miditra amy tokantrano kristianina nge. Ray misy miteny kristianina hoe inona moa no idiranareo amy tokantranonay de koa na nanao batisa ny zanakay zay na tsy anao, na iangona zay na tsy iangona, tsia tena afaka miditra amy tokantranonao mihitsy ny diakona na ny olona, raha tsy manao zany izy de diso, maika moa fa ny mpitandrina, raha tsy manao zany izy de diso. Ny antony de zao satria ianao nanao voady teo anatrehany manao hoe zahay de ho tokantrano kristianina, zahay de hitaizany zanakay teo anatrehan'ny alitara, nanao zany voady zany ianao teo anatrehany, de manana didy ny fiangonana hanara-maso tsy hoe sanatriany vava anameloka na inona fa adidiny mametraka zany fanontania zany hoe ary maninona reo ny tsy miangona, ary maninona reo ny tsy ampiarahanao sekoly alahady ny zanakareo, ary adidiny mihitsy zany satria zay ny antson'ny tompo azy. Fa ny faharoa zay ataontsika hoe ataon'ny mpivady lay fifanekena faharoa ataon'ny mpivady ao aorianan'io fanontaniana zay valiana io de miteny am'izay le pretra na lay mpitandrina manao hoe aokary anareo anao ny vady na ny fifanekenareo de iny le fifanekena mitovitovy ihany ny katolika sy ny protestanta, ny katolika manao hoe na iny kidoro na iny kiatra, ny protestanta manao hoe na inona manjo atsika, de hijanona aminao reo mandrapiavy ny fahafatesana, zany hoe le votoatiny de zao tokana ihany ny dikan'io, io fehezanteny lava be io zavatra ray ihany ny dikan'io, de ny hoe ny zavatra rehetra de mety miova, ny zavatra rehetra de mety miova eto ambonin'ny tany, tsisy zavatra eto ambonin'ny tany tsy andaina ny fotoana zany, na inona na iza de mandaitra aminy ny fotoana, mazava be io. Na io tendrombohitra tazanao io ara dia handaira ny fotoana io, miovy tendrombohitra be io, hazo tazanao maniry io miovy io olombelona hitanao miovy io, ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany de fehezin'ny fiovana. Ho an'izay natsiaro manokana ny bokin'ny de la pratique nataon'ny Mao Tse-tung de miresaka ny filozofian'ny fiovana mihitsy izy, mahatsiaro an'izany etony hoe na inona eto ambonin'ny tany de natao hiova, fehezin'ny fiovana, mandaitra aminy ny fotoana ny dikany hoe miova izy. De manao voady kosa nefa lay mpivady eto manao hoe ekenay Andriamanitra, ekenay fa ny zavatra rehetra de mety miova toetra ny olona, ahoana ny olona tsy miova toetra, rehefa miantitra izy mitombontona izy de mikizitina izy, mety mihamana adino izy, adinony daholo ny fitaovany indraindray, mety miova toetra ny olona, mety miova bika ny olona, ahoana moa ny olona tsy miova bika, rehefa tonga ny olona 20 taona tsy hitovy amin'ny olona 70 taona, ny olona 50 taona tsy hitovy amin'ny olona 80 taona, miova toetra, miova bika, mety miova koa zany endrika, mety miova, ahoana moa ny tsy miova, ka tsy hoe tsisy tsy miova zany, tena miova ny olona.
atao iova mihitsy izy raha tsy mifezy ny fiovana ny olombelona de manao voady io ny mpivady manao hoe zao no izy na de miova ara ny zavatra rehetra na inona fiovana de eketsika fa miova ny zavatra rehetra fa misy kosa zavatra tsy iova mihitsy de ny fitiavako anao zay ny dikan'lay voady faharoa io hoe eto natrenan'Andriamanitra sy ny fiangonana za de manaiky anao ranona ho vadiko manaraka ny voan'ny fanabatena kristiana tsy amin'ny tianao ty na mitombona antsika na miavelona finaritra na malala ho tianao sy amelanao na inona manjotsika arijanona aminao reny mandra-piavy ny fahafatesana ny dikan'io de zay hoe ny zavatra rehetra de mety miova ny zavatra rehetra fezin'ny fiovana fa ny fitiavako anao kosa tsy miova mihitsy zay ny dikany voady io nahoana ny tsy miova lay fitiavana ny zavatra rehetra mety miova fa io fitiavana io zany zay ny mahatonga ny ho amasin'Andriamanitra lay tokantrano ho amasin'Andriamanitra lay fitiavana hoentina lay fitiavan'olombelona mampalahelo iny fitiavan'olombelona mety miova ahoana moa fitiavan'olombelona vety mety iova de hoentina ao amin'Andriamanitra hoe tompo ity ty fitiavana ity mba hatovotoy ny fitiavanao de tsy iova tahaka anao Jesosy Kristy tompo zany hoe ty fitiavana izay fitiavan'olombelona ity nentiny eo amin'ny alitaran'Andriamanitra angatahana amin'Andriamanitra hitalaona amin'Andriamanitra vavaka mba tsy iova lay fitiavana na eo aza ny fiovany zavatra rehetra de tsy miova ny fitiavana afaka malala eto ary dia manamafy ny boky Levitika sy ny mahazava-dehibe ny fahamasinany tsirairay mipino tsirairay fahamasinany ny ankohonana mba ahatonga lay ankohonana sy ny pino tsirairay afaka hiazona ny fahamasinan'Andriamanitra fa nasin'izao tontolo zao no pino ry avako malala ary ny tokantrano sy ny fianakaviana ny ankohonana ny fiangonana dia mitaiza ny pino tsirairay mba ho fanasiny zao tontolo zao ivavakintsika ry avako tompo misaotranao zahay fa saro-piaro amin'ny fahamasinan'ny tsirairay ianao saro-piaro amin'ny fahamasinan'ny fiangonana saro-piaro koa amin'ny fahamasinan'ny fianakaviana ny ankohonana ny tokantrano satria mamolavola olona mba ho fanasiny zao tontolo zao fanasiny tany fahazavany zao tontolo zao tompo de misaotranao zahay amin'ny herinandro vao manomboka ity fa tao aminao hanao zava-dehibe ny fahamasinanao mivavaka zay tompo ataovy mandeha araka ny sitraponao zahay ianao Jesosy no efa nanadio anay tamin'ny pentipetiny zao tontolo zao tamin'ny ranao ka afaka miaina ny fahamasinana izahay de terizo amin'ny asan'ny fanahinao masina ny fahamasinana aty anatinay dia atao am'izay tompo mba ho zanaka manoanao vaovao ny herinandro de mametraky ty herinandro vaovao teo am-pelantananao zahay mba ahatsapany mandrakariva ny fitiavanao meherim-panazy mba afaka anao tsara mandrakariva ataovy miorina amin'ny fona sy ny fanantenana jereo ny tanindrazanay jereo ireo marary ny tokantrano ampaherezy ny fiangonanao amin'ny fijona fahavolombelona ary jereo tompo izao tontolo zao mba hiaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana de manampy anao ny fiangonana hijoro amin'ny fahamasinana ahafahan'ny fiangonanao mitoro ny filazantsara eto amin'ity nosy malalanay ity de mametraka n'isan'andronay eo am-pelantananao zay tompo tsara amin'ny anaranao Jesosy amen